sy roa arivo. Toezana izany teny andro fifidianana izany. Ny fifidianana voalohany repoblika fiodinana voalohany dia atao ny zoma 10 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny fifidianana voalohany repoblika fiodinana faharoa ampiarahana fifidianana solombavam-bahoaka dia atao ny zoma 20 desambra 2020 sy roa arivo. Ary satria moa mihoatra ny fetrany vanim-potoana 30 novambra voalaza ny fehezan-dalàna fifidianana ahafahana manao fifidianana idady faha 20 desambra 2020 sy roa arivo io izay heverina anatanterahana ny fiodinana faharoa fifidianana ny fotoana repoblika ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io dia tsy maintsy ary tsy maintsy nataonay ny mangataka lalana any amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ahafahana manao izany ary ahafahany senita manatanteraka an'io fifidianana amin'ny volana desambra io. Tsy fampitan-dalàna akory izany fa efa voatsinjo ny fehezan-dalàna fifidianana ao amin'ny andimy fa 4 amby telopolo ny paika arahina ahafahana androso amin'izay. Tapa-kevitra anatanteraka ny fifidianana no andrandrantsika hatry ny ela amaranana ny krizy ary isika vahoaka malagasy izao. Mihevitra izahay seny fa ahazontsika tanterahana mety amin'ny farany fotoana 2020 sy roa arivo ity izany. Mitady fitongina nefa izany. Manantena izahay ary matoky fa tokona maitra rehetra amin'ny anara-tonga-pahefana isan-tokony sy ny vahoaka mpifidy rehetra tsy anavahana ny firehana isa-batan'olona dia samy tsy hesoa ampanjaka izay fitoniana izay. Fantatra ny anaran'ireo mpilatsaka fidiny dia afaka iroso hamikarakarana ny biletain datsabato tokana ny senita. Rehefa voafaritry miendrika izany biletain datsabato tokana izany dia irosona ny fanitana azy ary mbola aparitaka isaky ny birao fifidianana manerana nosy izy ireny aorian'ny fanitana azy. Misy manokana ny mampaizay biletain datsabato tokana izay satria mitady fotoana maharitraritra ireo fikarakarana mikasika azy ireo izay tsy maintsy nojerena akaiky teo amin'ny famolavolana ny tetiany fifidianana manomboka izao. Tsy azo ny hodivirana raha teo koa moa ireo feom-potoana voalaza ny lalàna na ny lehibe samihafa tsy maintsy ajaina ary nampidirina ao amin'ny tetiany fifidianana. Ao anatin'izany ohatra ny fametram-pialana ireo kandida manam-pahefana ara-politika 10 andro farafahatarany alohan'ny vaninandro anaovana fifidianana. Izany hoe farafahatarana amin'ny 4 ny volana aogosta izao dia tsy maintsy miala na manao émission izy ireo. Niara-nanosony ny fanabarana rehetra voalaza teto ny filohan'ny senita sy ramatoa Fatima Samora solitena ny firenena mikambatra. Tao aorian'izay dia niantso ny rehetra ho tony sy avitrika amin'ny fifidianana rehetra hifanesy eto amin'ny firenena ny filohan'ny senita. Nanamafy koa izy fa mbola vonona hifanometanana amintsika ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena.